ireo vahoaka tsy nifidy fo zareo miandry ny candidat izay nifidiny hitarika azy hiaro an'izany vatony izany. Dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy antsika? Sa ahoana atao mangina taponatreo? Ry vahoaka malagasy, ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara, misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Tsy te-hanao resaka maro intsony fa nisy Ernève manoloana ny famadihana ny voka-pifidianana izay nataon'ny mpitsara nampandana ny candidat Nirmar izay tsy lany tamin'ny latsabato akory. Ny vahaolana dia tsy misy ankoatra ny fidinana an-dalambe hoy Faniso Ernève manohitra ny voka-pifidianana izay feno osoka, alabato sy fanapara-pahefana izay nampandaniana ny candidat Nirmar izay tena alam-bahoaka indrindra amin'izao fotoana izao. Miantso ireo candidat izay nirotsaka fidina manerana ny nosy Faniso Ernève mba hitsangana hitarika ny vahoaka hiaro ny safidin'izy ireo. Ekena hoy Faniso Ernève fa mampiasa mpitandro filaminana manana basy ity fitondrana ity. Fa kosa raha miara-mitsangana daholo miray hira ny vahoaka rehetra isaky ny commune Arivo Mahery eto Madagasikara dia tsy maintsy tafavoaka mpandresy ny vahoaka na dia eo azy ireo mpitandro filaminana izay ampiasainy ity fitondram-panjakana ity ho herim-pamoretana. Ianareo candidat eraky ny faritany tsy ao Antananarivo ihany, ianareo candidat eran'ny faritany izay navadika ny vatonareo, dikan'izay nareo manana olona ny fidy anareo ary ireo olona ny fidy anareo ireo dia manantena fa ianareo hitarika azy hiaro ny vatony. Asa mieritreritra hoe izay ve atody miady am-bato, manana olona ianareo ao aoriananareo. Ny olona izay nifidy anareo asa vela iraviravin-tanana fotsiny ohatr'izao izy fa tarito ary raha isaky ny fokotany, isaky ny commune, isaky ny commune izay navadika ny isa izay nangalarina ny vatony no miainga ny hetsika izay ataonareo tsy araka an'izany ny zandary. Tadidio tsara fa isaky ny commune tsy misy zandary 3000 isa. Ka raha miaraka manao daholo nareo hoe zay tsy anaiky, zay araka tsy anaiky isaky ny commune tsirairay avy mitarika ny olona izay nifidy anareo tsy ho araky ny fitondram-panjakana, tsy ho araky ny zandary izay tarihan'ny General Bomba ny andeha anakana an'izany. Anjaranareo zany zao ny miaro ny safidim-bahoaka, miaro ny safidin'ireo vahoaka izay nifidy anareo fa tsy hoe ka izay rery ve, izay ve matahotra gandra, matahotra voasambotra, tsy havita anagadra anareo rehetrarehetra raha miara-mihetsika daholo. Raha miara imagineo na dia toko eraky ny faritany enina fotsiny. Maika fa hoe 1700 communes, za siro fa presque 1000 communes amin'ireo 1700 ireo navadika daholo satria efa tsy tian'izany foza zany ny any Madagasikara. Ho antsika rehetra mpanaraka toerana politika dia maharaka tsara ny resaka ny fanaovan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety maro samihafa manoloana ny fampandanian'ny mpitsara ny candidat Nirmar ho ben'ny tanàna ny commune isaky ny faritra rehetra. Efa fantatry ny rehetra fa anaraka procédure normale araka izay voalazan'ny lalàna i Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny vovonana firaisankina ary ny antoko tiako Madagasikara. Izany hoe ametraka fitoriana indray amin'ireo mpitsara izay nandany fitoriana izay napetraka izy ireo teo aloha. Raha ny amin'ny Faniso Ernève manokana dia efa tsy vahaolana intsony ny fametrahana fitoriana satria ny mpitsara mihitsy no fototry ny olana rehetra eto amintsika satria tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo hoy Faniso Ernève. Nodisony Faniso Ernève ny resaka voizina matetika hoe misy manery na tratrany baiko midina ny ao amin'ny fitsarana. Ny tena marina hoy Faniso Ernève dia ny mpitsara mihitsy no miezaka manatanteraka ny sitrapony ireo mpitondra fanjakana mba hahafahany mitazona ny asany, mba hahafahany manatsara ny toerana misy azy ireo. Midika izany hoy Faniso Ernève fa ireo mpitsara ireo mihitsy no tena fototry ny olana rehetra eto amintsika raha jerena akaiky ny toe-java-misy hoy Faniso Ernève. Ny senilo deja efa nanao ny ataony dia ny fitsarana izay eritreretina ho dernier rempart, ny fitsarana izay eritreretina hoe ary fenitra farany tokony itsika siffle hoe stop hatreto ihany, tiany fetra
ahafahanareo manao zavatra ary ny fitsarana tokony amerina ny atao hoe rariny, ny hitsiny, ny ara-dalàna. Tsy manao an'izany satria matahotra inona? Matahotra carrière, matahotra ho affecté, matahotra sao dia ratsy eo anatrehan'ny fitondram-panjakana, matahotra sao dia tsy misy sandrahonana zany ao, tsy misy an'izany ao. Te hanao clin d'œil amin'ilay fanjakana fotsiny, te hanao mpimaso hoe io fa nataonay ilay izy dia mba omeo postana HEC ao zay rehefa ohatrohatran'izay. Zany ny zavatra misy. Misy ny publication nataoko mantsomaly milaza hoe tena rehefa mandinika dia tena le fitsarana mihitsy ny rangory fototry ny afo eto Madagasikara. Dia ozy izy nareo hoe zao ve anao vao mahita an'izany? Tsy hoe zao aho vao nahita, fa isan'andro dia mikonstate an'izany fa tsika zany mieritritra hoe le mpanao politika, ny administration, ny mpanjakana, ny maramila, ny vahoaka, ny mpanohitra, fa tena io dernier rempart io no tsy manao an'izay asan'izay. Tsy miteniteny fahatany fa nisy Ernèvre raha toka miantso ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy idina an-dalambe anohitra ny tsirariny, anohitra ny voaka-pifidianana izay navoaka ny mpitsara izay nampandany ny candidat volomboasary satria saika voakasika an'ity daholo ny commune rehetra arivo mahery manerana nosy hoy fa nisy Ernèvre. Marobe mihitsy ny olona nandefa taty amiko tsy Antananarivo ihany, Tomasina, dia misy toerana maromaro ihany koa any amin'ny commune manerana nosy ihany navadika ny fitsarana ny isa. Zany hoe na dia nanao recours raha ohatra ny candidat indépendant na candidat mpanohitra dia tsy nraisiny izany ary omena foana ny Irmara, ny candidat Irmara ny vaton'ny mpanohitra dia atao lany. Misy olona foanana 100% ny vatony nefa izy lany 75% tao amin'ilay toerana. Dia napiakarina ny candidat Irmara izay nahazo 25% fotsiny. Misy indray natsimbadika, misy nomena 200 voix en plus, misy foanana ny vaton'ny mpanohitra dia miakatra ho azy ny candidat Irmara. Ndao averintsika arahana ny lahateny izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanambarany fa efa ampelantanana ny profy rehetra mirakitra ny horonan-peron'ireo mpitsara izay nanapa-kevitra ny ampandany ny candidat volomboasary fa indrindra ny eto Antananarivo renivohitra araka nambarany tamin'ity lahateny izay nataony ity. Araka nambarany moa tsy tazam-potsiny fa tsy maintsy andrefanam-pan-kevitra izy ireo anoherana ity voaka-pifidianana izay tsy ara-dalàna ity. Mbola anatin'ny tanteraka amin'ny fametrahana paikady ny tokony atao izy ireo araka nambarany tamin'ity lahateny ity. Manana profy zay ary entina eto aminareo amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ity daholo ny teny nataon'ireo magistrat sy ireo mpitsara tamin'ny azoma heriny tsy maintsy natao lany ny candidat nareo. Ty ilaza aminareo azy zany fa nanao araka izay azo atao ihany ny mpitsara niezaka fa baika ny idina laza hoe ataovy izay mahalany an'io narana fahafito idina atao lany ilay izy ary ireo mpitsara sy ireo mpanao lalàna dia samy miaiky fa tsisy azo natao fa tapaka ny tendany. Raha mbola manao izy loza mba azo azy dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy atsika sa ahoana atao mangina tapona treo ry vahoaka malagasy ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara. Misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Ankoatr'izay nanao an'izao resaka izao ihany koa izy rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety izy taoriny lahateny izay nataony tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay. Araka nambarany moa dia anaraka ireo teboka rehetra izay voatondro lalàna aloha toy ny mametraka fitarenana, mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana izay efa nanda ny fitoriana izay napetraka izy ireo nandritra ny fotoana maro ny fanesy nandritra nyity fotoanana ny Rajoelina ity. Raha sanatrika ho lavy ny fitsarana indray ny fitoriana izay ataon'izy ireo dia ho hita eo ny fanapan-kevitra izay ho raisy ny firaisan-kina, ho raisy ny fanohirana manoloana izany rehetra izany araka nambarany filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha resaka tamin'ny mpanao gazety izy. Mbola azo antenaina amin'ny fitoriana izay le lazaiko hoe tsara mahalala zavatra mahay
satria izy io a ny fitoriana petrakay le fitoriana fandravana ny didy izay navoaka ny zao dia mangataka ny filakevitry ny fanjakana izay na conseil d'état manao azy dia tsy manana effet suspensif nefa le didy navoakany effet suspensif le fitoriana ataonay fa tsy maintsy mizotra ny zavatra ataony anareo zay ny ilaina fahaizana sy fahalalana io zany zany azo mametraka fitoriana zay zany tsy lazo hoe rahapiso no ataony ny investiture tsy manina zay naovany azy ihany satria le fitoriana operakay tsy afaka stopeny zavatra iny any amin'ny conseil d'état mazava zao a zay le tsara be le fanontaniana samy natsapa daholo an'izay le mpiara-dihatra amin'izay fa tsy nety le fisarahany le fivakisana fa zao samy matsapa daholo fa potika le firenena ary voaka malagasy mijaly fa tiranobana mila mahafaka manao azy zay le izy lefa mandeha ndray zany zany dao ndray tsika iveriny e vitatsika ndray etam-pamaranana dia zao nanamafy fa nisoerinevo fa efa leo ity fitondrana ny rajoela ity ny akabetsany vahoaka rehetra manerina nosy miantso ny mpanao politika rehetra miantso ny mpitarika fa indrindra ireo izay nirotsako fidina nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna izay natao voatsela teo iny mba hitsangana hiaro ny safidim-bahoaka hitarika ny vahoaka anohitra ny tsirariny hiarovana ny vaton'izy ireo dikan'izay ny fidy izay olona tsy foza zany ny vahoaka rehetrarehetra dia ireo vahoaka tsy ny fidy foza ireo a miandry ny candidat izay ny fidiny a hitarika azy a hiaro an'izany vatony izany ka dia za zany miteny hoe aza miravoravo tanana aza mandraha kilombiandoha matoa ny fidy anareo le vahoaka dia miandry izy arovanareo ny safidiny ary tsy ahery tsy misy miaramila tsy misy tafika tsy misy nininina tsy misy basy maharesy vahoaka zany eto dikan'izay a tarito ny olona izay nifidy anareo ary anareo izay nifidy koa atony ny candidat anareo ao izay reto vonina hiaro ny safidinay dia arovo ny safidim-bahoaka valable io ho an'ny Madagasikara ray manontolo tsy Antananarivo ihany tsy Toamasina ihany ireo commune kely manodidina izay nisy an'izay famadiana vato izay a dia masahi mijoro daholo izara ny joro eo fitsarana tsy mijoro ny polisy tsy mijoro gendarme tsy mijoro miaramila tsy mijoro anareo vahoaka amin'izay zao no mijoro araka izany rehetra izany oharantsika miandalana eo ny mety ho toy ity toedra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray